miarabanao a tonga soamantsara eto amin'ny onjam-peo ary dia avy hatrany ngamba aloha anokafantsika ny resadresaka dia ny hoe tataky ny ahoana ny fandraisan'ny filohan'ny tetezamita zany hoe onjam-peo tsy miankina tahaka ny tondra teo Antsiva itony nahatratra ny 25 taonany. Ny miarabanao Ismaël ary miaraba ny reo mpiara-miasa rehetra aminareo atao amin'ny radio Antsiva ary indrindra miaraba nareo no zao tsingeritaona fa 25 ny orenan'ity onjam-peo zay azo lazaina fa onjam-peo manana tantara satria ny radio Antsiva dia nanamarika ny tantara ny raharaham-pirenena teto a Madagasikara satria dia teo foana ny radio Antsiva tamin'ny lafiny maro samihafa ny fampitam-baovao ny famakafakana ara-politika eny fa nansehatra mivatana amin'ny mpieno sy ny mponina ary ny vahoaka eto Antananarivo ary zany ka tsaroko ary fantatsika tsara fa ny tenako dia tamin'ireny fotoatsarotra reny dia teto amin'ity radio ity tamin'ny fotoatsarotra hoy tamin'ny talohan'ny 20 tany amin'ny 7 4 fa indrindra tamin'ny taona 7 dia nitondra ny hevitra ary nisy fotoana aza tsy nandeha tsony ny onjam-peo maro teto Ndrenivohitra fa dia teto amin'ity onjam-peo ny radio Antsiva ity no nanehoniny ireo ampitatana mpitondra eny fa ny mpitolona ny tena tamin'izany ny hevitra zay tiana nampitana tamin'ny vahoaka malagasy ka zay no teniko aloha miaraba ary lava soa lava iainana mateza ho anareo ato amin'ny Antsiva ny onjam-peo ny mpitatana ny mpitondra ary ny tompony zany onjam-peo zany fa indrindra ianareo zay mamolavola reo mpiara-miasa mpanao gazety maro eto amin'ity onjam-peo ity. Eny ary dia isorana mitafitafy ianao Andriamatoa filohan'ny tetezamita nitondra n'izay firarintso izay fanararoatra ihany ny fotoana tahaka an'izao Andriamatoa filoha ngamba tsy hotsiny raha ametraka fantaniana vitsivitsy eo anatrehan'izao hoe raharaha andeha ataontsika hoe mitana ny fisainan'ny besany maro eto amin'ny firenena ao anatin'ny fampelezan-kevitry ny fifidianana fihodinana faharoa sy ny fampelezan-kevitry ny fifidianana solombavam-bahoaka no misy antsika amin'izao fotoana zao ny anombohako ny dinidinika Andriamatoa filohan'ny tetezamita dia ny hoe ianao ve ao anatin'izao rahampy fifidianan'izao mijoro amin'le hoe manohana kandidana tsy ny antony nampisy olana lehibe teto amin'ny firenena le hoe nanao déclaration interview tany amin'ny gazety Le Monde ny filohan'ny tetezamita dia nandahany zay avy eo ny candidat zay nantsotsonao fa hoe ho tohanana velona ny adevitra teto tanàna hoe vaky ny sambo eo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny candidat Rajonary Mampianina tsy tokony fandraindray tsony ary tsy manana candidat ny filohan'ny tetezamita ahoana marina ny tena momba an'izay Andriamatoa filohan'ny tetezamita mijery fotsiny zany ianao amin'izao fotoana sa raha mikasika ny candidat sy ny resaka ho filoham-pirenena aloha ny tiako lazaina sy ny resaka inina apetraka eto amin'ny firenena dia ataoko fa tokony tsy isy olana mihitsy apetraka na débat na ady hevitra tokony ho apetraka amin'izany satria samy mahafantatra samy mahay ny ary mahay mamaky ny lalàna daholo ngamba ny rehetra ny voalohan-teniko dia ny hoe ahoana moa no sakanana na hoe tsy avela anohana candidat ho lazaiko azavaiko misimisy lay izy ny tenako ane tamin'ny lazaina hoe tsy tokony latsaka dia nisy volavolan-dalàna ngamba mifantatsika rehetra tsara navoaka dia ny hoe afaka mametraka candidat de substitution na candidat isolo toerana ny candidature anao
no an'ireo zay tsy afaka nylatsaka tamin'iny fifidianana iny ka mazava tsara zany ahoana moa no hoe afaka manao candidat de substitution na raha vao manolotra candidat fotsiny anenao zany dia efa manohana candidat manolotra candidat fa ny fepetra ao anatin'izay amin'ny maflohana androm-panjakana anao dia mazava ekeko hoe misy zavatra afaka atao misy zavatra tsy tokony ho atao ohatra ny fomba anaovana fampielezan-kevitra hoe na iteny amin'ny onjam-peo hoe ty candidat ty de vidio ity ny mendrika ity ny mety ity ny tokony hitondra ny firenena ny fanaovana fampielezan-kevitra mivatana zany raha mazava ny resaka mivatana amin'ny alalan'ny fitenenana zay no tsy azo ataon'ny filohana androm-panjakana faharoa inona le hoe tokony ho neutre efa mazava koa ny lalàna hoe raha ohatra ianao ka mpitatana firenena ao anatin'ny androm-panjakana de le neutralité tiana olazaina io de tsy fampiasanao ny fitaovam-panjakana anaovanao fampielezan-kevitra ho an'ny candidat zay toananao ame ohatra tsotsotra mba ahafantaratsika an'izay hoe tsy hoe andeha eny iavoloany tena dia ny komity mpanohana ny candidat anankiray dia eny amin'ny lapam-panjakana no virinao ohatra anankiray zay na andeha anao fampielezan-kevitra ianao dia ny 4-4 ny fanjakana no ampiasainao na hoterenao ny any amin'ny district ny any amin'ny commune rehetrarehetrany de reny no ataonao fouille be na QG ny candidat zay ho toananao na andeha anery ny tafika anery ny maramila anery ny polisy amin'ny ampandaniana ny candidat anao zay le hoe tokony tsy andany fa amin'ny mampanao politika any tena amin'ny mampitarotolona ny tena dia tsy maintsy atao ny arovana an'izany tolona zany aloha voaloha indrindra ary inona moa ny anaovanao politika tsy ampandany ny olona zay mitovy hevitra aminao tsy ampandany ny olona zay ao anatin'ny antokonao ka zay ny zavatra tiako apetraka voalohany aloha Ismaël amin'izay fanontaniana le lalàna mantsy Andriamato filohan'ny tetezamita no mipetraka ary na ny hery iraisam-pirenena sasany aza de miteny hoe mazava ny voalaza ny tondro zotra satria lehibe ny androm-panjakana de tsy tokony miditra ao anatiny ty le hoe fanohanana candidat ty efa nisy mihitsy arana mitady ny hiditra amin'ny hoe andeha ho any amina disqualification fantaniko le fanontaniana Andriamato filoha hoe ny fihetsika nataonao sy ny solombavam-bahoaka izay voalaza feo anatina plateforme miaraka aminao de efa fihetsika tsy manara-dalàna satria tsy mety zany no hoe iny le président tetezamita miatrika ny fampielezan-kevitra na député sy ny karazany efa karazany hoe fomba zany zay ahafahana manao disqualification na ny candidat toananao na raha teo koa ny olona zay omenao fanohanana manokana ny lalàna ny atrehantsika nyty fividianany ity dia efa niraisy ny filakevitry ny ministra talohany anombohana ny fifidianana tsy tam'izao fiodinana faharoa zao tsy tam'izao fividianana solombavam-bahoaka zao fa efa nelohany ny tombohan'ny fampielezan-kevitra tamin'ny volana aogositra eto tsara angamba ny mampatsiahy hoe inona moa ny lazainy zany lalàna zany ary tsara ho fantatra koa hoe inona no tokony andraikitra sy hoe fihetsika tokony ho ataony ny mpitatana tsirairay avy de fanontaniana no apetrako maro ny lehibeana androm-panjakana ao anatin'izao fitondrana tetezamita zao fa tamin'ny fiodinana voalohany ane ny lehibeana androm-panjakana nanatrika mitsininy fatatsika tsara zany hitatsika tsara ny sariny zany lehibeana androm-panjakana zany ary tsy diso mihitsy le lehibe an'androm-panjakana fa nanaraka ny lalàna tsara mihitsy nanao an'izany fihetsika zany mety nagaga ny olona fotsiny ngambany hoe ny tenako tsy nanao tsy nampiseho hevitra tamin'ny fodinana voalohany
ny lalàna dia milaza somatsara fa oka tsy hokortanina ny sain'ny vahoaka malagasy ary zay dia mijoro am'izany hatramin'ny farany satria ny tenany manapa-kevitra ary vonina najany zany lalàna zany ka io napahay lalàna aiza na napahay lalàna inona dia mazava ny tenenin'ny décret zay nyraisina tamin'ny volana aogostra ny hoe ny lehibeana androm-panjakana ny ministra na raha ohatra ka lazaina amin'ny teny vahiny le izy de hoe ny autorité politika dia afaka manatrika fampelezan-kevitra nanatrika fampelezan-kevitra daholo ane reo ministra tamin'ny mouvance zato sy zaro rehetrarehetra reo tamin'ny fiodinana voalohany fa ny magaga zany ary mafaly anahy koa le izy hoe vao mipotry Andry Rajoelina dia miororo ny tany matahotra ampifaninana de mahafinaritra anazy zany satria tsapan'izy ireo ihany zany hoe ay tena mba mbola misy vahoaka ary tena misy ao aorinany Andry Rajoelina misy olona miaraka amin'ny Andry Rajoelina ary aloha tsy hanao ny manaraka fa mazava ho azy ny toy ihany zay iaka Andriamatoa Filohan-teteza Mita raha mijery an'le voka-pifidianana teo tsotrany efa mazavazava ihany ve indrindrandrindra raha mijerytsika zao hoe ny olona tao anatin'ny ankolafiny isy ianao tena andeha atao hoe mizara karatra misy ary efa mandeha makany amina candidat zay verina hoe mpifanandrana raha politika taminao a tsy efa mandeha makany amin'ny hoe mimalemy ve izany Andriamatoa Filohan-teteza Mita misy apiky kely ngamany tam'le teo Ismaël ao anatin'le lalàna iny ihany a de mazava tsara ny lalàna hoe satria maro ny mouvance eto amintsika de ny hoe afaka ataon'ireo mouvance ny mampiasa ny sary ny mpitarika azy fa manao raha ohatra ka ao anatin'ny androm-panjakana izy a de manao tsy miteny manao fampelezan-kevitra mivatana zay ihany no tsy afaka ataony zany ane nataontsika ankehitriny zany ane zavatra misy ankehitriny ka raha iverina amin'ny fanontaniana nataonao tao Ismaël hoe ahoana ny voka-pifidianana de eto mba te anao analyse aminao marina hoe maro ny candidat filoham-pirenena avaty amin'ny azoko lazaina hoe mitovy fomba fijery mba tsy ho lazaiko hoe mouvance saray fa olona niara-dy olona niara-nytolona olona zay ny fahavalo de ray ihany maro fa samy milatsaka moa izy ireo a samy milatsaka ny candidat dia iny no valim-pifidianana za dia milaza aminao fa afaka lazaina hoe nahafapo tanteraka ary tsy mampanahy mihitsy ny valim-pifidianana nisy nanerana ny Madagasikara ny antony de zao ary indrindra ny teto Antananarivo ny voalohany dia ny tamin'ny fiodinana voalohany ary eo ne ny magaga ohatra ny tsy taitra ny rehetra fa tamin'ny fiodinana voalohany ane ny filoha teo aloha dia ny sary ny filoha teo alohany niaraka tamina candidat ray erany Madagasikara fa hoe izy tsy lehibe an'androm-panjakana le mouvance aloha ny resahako de zao no mahasamy hafa azy le sary n'le filoha teo aloha niaraka tam'le candidat le candidat anankiray isaky ny manao fampelezan-kevitra dia miditra mivatana io filoha teo aloha io zay le didim-panjakana hoe afaka mirotsaka sy milatsaka amin'ny anaran'ny mouvance amin'ny fividianana solom-bavam-bahoaka mba ahitana ny force atsika koa mba ohatra ny any ivelany reny hoe aiza moa ny tena force politique eto Madagasikara na ny hery politique ny marimarina kokoa dia zay ny zavatra nisy ny samy mahasamy hafa azy de zao za amin'ny mahalehibe ny androm-panjakana ny tenako dia tsy afaka ataoko no hoe andeha ikabary na andeha hiteny hoe ito candidat ito vidiny fa ny fampiasana ny sary ny fanatrehana mitinina de hitovizana ary io tsara ho fantatrareo fa rapidso isaka larobia misy ny
filakivitry ny ministra ary io zavatra io ny tsy misy olany ao aminay ao amin'ny gouvernementa zay iraisana zay misy mouvance rehetrarehetra tsy mametraka olana fa le namoaka le lalàna ve aloha ny ampahany ao anatin'ny fitondrana sa nareo menakavy samy ao eo any namoaka le lalàna raha vao ohatra ka misy ane Ismaël ny lalàna avoaka zany eo ny ohatran'ny gouvernementa de tsy maintsy ny gouvernementa no mamoaka an'izay ka zay ny teneniko anao hoe ao anatin'izay zavatra zay ny zavatra misy fotsiny any tsy afaka ataoko dia ny am'teny mivantana na miteny ao anatin'ny fampelezakevitra hotoizako ny teninao teo Ismaël hoe niparitaka ny taty amin'ny enclave Rajoelina na olona mitondra fomba fijery ny zavatra tiako lazaina atao de ny hoe raha nanao ny faraheriny raha nanao zay farany vitany ny mouvance tany amin'ny mouvance zay ao anatin'ny fiodinana faharoa zay mifaninana amin'ny candidat anankiray zao dia lazaiko aminao fa izahay dia mbola tsy nanao ny faraherinay mbola tsy nanambatra ny herinay ary io no lazaiko hoe raha samy nandeha samy mitady zay moa ny fitenenana tamin'ny fiodinana faharoa voalohany dia ankehitriny zay ny teneniko hoe raha nanao ny faraherin'ny anankiray nahazo raiky amby 20 isanjato de tsara ho fatatsika nefa raha ohatra ka ny candidat natambatra ny candidat taty amin'ny mitovy fomba fijerina ny enclave Rajoelina nareo zay mitovy firehana politika zay manana adversaire politika anankiray na mpifaninana anankiray de miteny aminao fa efa mihoatra ny 5 isanjato ny avaty fa indrindrindrindra de ity ny tena zava-dehibe tsy nanome consigne de vote officielle ny tenako fa nijery ka mazava ho azy fa am'ty fiodinana faharoa dia tsy olona no jerevana tsy candidat no jerevana fa ny zavatra nijorona teto no tolona nisy teto kosa zay ny tokony ho arofana zay ny zavatra misy ary zay ny zavatra atao ankehitriny mbola azo inona ve le hoe raha manambatra ny hery de ho mafy le mouvance Andry Rajoelina raha mieritreritra fotsiny ianao araka ny efa fantaniko teo hoe nisy ange efa tsy verina any aminao ntsony fa efa lasa any amina candidat fe za no lazaiko anao raha misy makany amin'ny candidat hafa afaka miteny anao fa ny report de voix automatique tsy misy eto Madagasikara raha misy olona nahazo 900 ka milaza anoana olona hafa zay tsy mitovy amin'ny foto-kevitra ny aingano de miteny anao fa raha misy 200 mifidy an'izay olona hotoanany any PDB fa efa zay ny kajikajy mandeha am'izao andre matoa filohan'ny tetezamita hoe raha tambatra daholo ny mpanohana ny andaniny sy ny ankilany am'izao efa kely sisa de idona amin'ny 50 isanjato ny candidat ny mouvance Ravalomanana tsy mitombony zany zao ny anany zavatra lazaiko anao ary tsotra tamin'iny fiodinana voalohany iny tsy de tiako loatra ny manonona anaran'olona fa anonona anaran'olona ihany eto androany ary voalohany iny fiodinana voalohany inany de zao ny filoha teo aloha miaraka amin'ny candidat hotoanany ny faninana tamin'ny candidat zay mitondra ny larana fahatelo zay ny zava-nisy tamin'iny satria tsy nijoky zahay tsy niteny zay fa hoe avy aloha satria maro ny candidat taty de avy aloha andeha amin'io fa ianao ve mieritreritra hoe rehefa fantatry ny olona mazava hoe tia misy tolona natao Andry Rajoelina ny aorinan'io tollo icontre ny candidat zay mitondra ny larana fahatelo amin'ny 30 dia mieritreritra ve ianao hoe ho resy mivahoaka ny tompo-tsafidy tsy afaka anao fampelezakevitra eto fa mba hoentina isaitsainany rehetra fotsiny zany fa tsy tahaka an'izay nefa ny andrefesan'ny mpandinika sasany azy fa ny andrefesan'ny mpandinika sasany azy de ny hoe tsy naomby ny tetezamita de alohan'ny malagasy miverina amin'ny fitondrana teo aloha tsy ny tetezamita mihitsy ny tsy naomby areto aleo azava tsy ny tetezamita ny tsy naomby azoko lazainy
fa raha misy ny fitondrana sarotra indrindra nandritran'izay 3 taona niverena ny fahaleovan-teny zay dia ny fitondrana tetezamita ny sarotra indrindra ny tantana azy satria olona tsy mitovy fomba fijery tsy mitovy tanjona raha amin'ny teny vahiny dia hoe tsy manana vision iraisana tsy manana objectif iraisana ny sasany te hiakavy ny sasany te hiakavanana ny sasany te androso ny sasany mamingana sy misitona ny antony lazaiko anao dia hoe nahomby ny tetezamita dia ty niezakitsika na dia nesorina tamintsika aza ny famatsiam-bolo nesorina tamintsika ny reconnaissance internationale ao na ny fankatoavana iraisam-pirenena n'izany firenena malagasy zany dia vitatsika ihany nampiodina ny firenena fa tia ny zavatra lazaiko anao maro any fotodrafitrasa vitatsika niezakitsika nampiseho niezakitsika ny hoe vitatsika no manangana manorina zao ne za miteny anao fa za tsy mbola minisitra ny fahasalamana za tsy dokotera fa navita nametraka nitetikasa nanao hôpitaly manara-penitra zay lehibe amin'ny tanan-dehibe anankisivy manerana ny Madagasikara ny sasany zao vao miteny hoe ho atsarana ny fahasalamana efa natao zany efa natomboka zany ary eto ny tiako lazaina amintsika hoe raha tena tiany ny fianakaviam-be iraisam-pirenentsika dia miteny anao fa tsy nakatrona ny agoara tiana ny vahoaka malagasy fa ny olana eto amintsika dia ny arenakibitanintsika reo no tiany ny firenendehibe maromaro sasatsasany fa tsy ny vahoaka malagasy ka raha mitenytsika hoe nahomby sa tsy nahomby dia vitatsika ny nampiseho zany fa afaka mivelona afaka mampandroso anty fireneny ity tsika ao anatiny zany hoe fampandrosoana amin'ny alalan'ny heritsika manontolo zany ary tia ny tena tiako lazaina Ismaël maro ane zay korotana ny volena teto zay maro ane ny olana ny sedraina teto zay ianao ve mieritreritra hoe io resaka insécurité to zay indrindra satria araroto kely ndre mato président hoe ny tena iaina ny leponina amin'ny ankapobeny ange dia zay hoe mimahantra kokoa ny olona mihoatra amin'ny talohan'ny 2009 mikaboraraka kokoa tsy mahandro fahalemana ny tany ny dahalo manao ny etony ohatrohatr'izay ny lasa paramètre tsy maintsy nandrefesany hoe manina ny tongolon'ny Egypte amin'ny be sy maro ny zavatra lazaiko anao dia zao miresakitsika io ny teneniko hoe misy ny zavatra inina voleno misy ny zavatra inina atao ny sokako an'Andriamanitra lehibe dia ity vitatsika ny tenyny vahiny hoe ny garder ny unité nationale mba tsy isiany ady atrano raha ny fanirin'ny olona maro ane dia efa mifamontsika malagasy efa tonga teto ny casque bleu amin'izao amin'ny teny zao fa tsy tonga amin'izany tsika satria manana ny fahendrena ny vahoaka malagasy miresaka ianao io resaka hoe insécurité io za miteny anao fa maro amin'ireny ka reny tsy mitena ho izy rehetra fa maro amin'ireny tranga reny no inina voleno ny antony dia tsotra ianao hoe mieritreritra fa kongamo any amin'ny Père Pedro konga misy vola angalarina inona ny zavatra afaka ho alaina ho robaina any amin'ny Père Pedro fa maninona misy olona mirongo basy mitondra Kalaknikov mandroba satria hoentina ilazana hoe antotona ny fitondrana tetezamita raha mijery ianao ny aina manjery amin'izao tsika amin'ny teny zao dia inina atao mialatsiny fa tranona malagasy sahirana trano bonikely ozy izy ny fitenenan'izay dia variny ianao mahita hoe olona mitondra Kalaknikov 8 no makao amin'izany tranona fianakaviany zany inona no alain'le olona ao radio kasety nitondrana Kalaknikov anaky 8 ve radio kasety lecteur ana magnétoscope ka io ny teneniko ary maro ny zavatra ninona volena teto
lazaiko anao reny grève maro isan-karazana, grève ny banque centrale le grève ny mpitsabo hoe grève tatso grève foana ane ny ainana teto hoe tsy navela hitondra nyity fireneny ity tao anatin'ny filaminana mihitsy ny tenako fa na dy zany azy na de ny terena ary hoe tsy maintsy manendry prime ministre ianao avy any amin'ny mpanohatra, tsy maintsy miditra ao ny anklafy rehetra, niezaka foana ny tenako nandefitra ary nanao zay nampandeha nyity fireneny ity. Ary io tsy voazavatra vao zao fa hatrany amin'ny zabe ny tanàna ane de efa fantatra reo ny zavatra nisy. Ny etra ny trano de hoe aleo ny etra aloha io mivatana any amin'ny trésor, fatatsika ane zany zavatra any volany be ny tanàna ny tapahana daholo ny jirin'ny poteau teto Tananarivo, ny tapahana ny pompy fatsakana ny rano rehetrarehetra teto satria atao fairano Antananarivo. Ka nytiako lazaina hoe za dia olona vonina miatrika ny ady sarotra rehetrarehetra ary natao ary ny tsakatsakana ny fingapingana maro isan-karazany dia mba tehiteny eto amin'ny radio Antsiva hoe nanao ny ezaka rehetra ny tenako mba hitondra ny anjara biriky sy mba nampizotra ny fiainan'ny malagasy araka ny tokony ho izy. Andeha ho any amin'ny famaraparanana ny dinitsika Andriamatoa filohanteteza mita naty zany anisany tena andeha atao hoe naharatsy endrika le teteza mita ny mpanara-bovora teo koa moa nahita an'izany ty le resaka hoe boîte de rose ao lasa mipetraka mihitsy ny hoe de tena misy tena manararoatra mandroba ny harem-pirenena ao anatin'le fahefana. Inona marina ny tena zava-misy Andriamatoa filohanteteza mita tsy voafety koa ve nitrangan-javatra tahaka an'ireny sa ahoana ny tena fandehany? Misaotra anao Ismaël nametraka an'izay fanontaniana zay. Za moa tsy candidat filoham-pirenena fa efa nanana programa zay tsy tanteraka aloha ary tsy vita tao anatin'ny teteza mita. Manana olana goavantsika eto a Madagasikara amin'ny resaka sécurisation ny côtetsika. Ny antony dia tsy ny resaka andramena ihany ny olanantsika fa indrindraindrindra ny resaka misy reo mpandroba, mpangalatra ny arenatsika ary anisan'ny arena be ny hazan-dranomasina. Ny antony io dia tsy manana garde côte tsika ao araka ny teneniko teo satria ny mpiambina ny sistantsika rehetrarehetra, ny sistantsika dia misokatra ary tsy voafe. Ary zany anisan'ny programa tokony atao lahara-pahamehana efa vita koa zany, fa io tsy vita ao anatin'ny herintaona, tsy vita ao anatin'ny roa taona fa mila fa ny manana ny manao an'izany. Ary efa hitanareo angambany tamin'iza tany Israely dia marina hoe nivavaka naka herim-panano na le tany fa niona ihany koa tamin'ny filoham-pirenena israeliana zay nilazako amin'io olana io satria zaho israeliana ny manana ny fahaiza-manao manokana amin'izany zavatra zany. Ka inona ny olana ozy izy Ismaël? Ny olana de zao mivelatra loatra ary midadasika loatra ny velaran-tany ny sisina masina eto Madagasikara. Rehefa misy an'izay zavatra zay dia mitsofoka tsy misy mpiambina ireo sambo eto amintsika. Ny olana faharoa dia rehefa mandeha fantatra hoe misy manondrana, misy sambo maka ny andramena ary misy sambo mandefa hatrany amin'ny 40 kilometra ny filena ny arato ampiasain'izy ireo akana ny trondrotsika dia tsy manana ny fitaovana, tsy nanana ny reo hoe hoentina ny dinan'izany tsika malagasy. Niezaka ihany tsika, maro ireo avion spécial, maro maramila task force nalefa tany fa ny olana amin'ity andramena ity de zao matetika le olona rehefa alefany ny localité locale nareo tompo-pahefana, tompon'andraikitra isatsikajiny eny amin'ny reny localité reny dia tsy sarotra tsy aloha lazaina ny marina miray tsokombakomba ary ny tenako anisan'ny miady mafy mba tsy lazaina hoe miady rery amin'izany zavatra zany satria mandefa avion spécial lany tonga any ny tompon'andraikitra milaza fa tsy mahita nininy, nefa ny renseignement généraux any de mahita hoe misy manondrana andramena eto,
mandefa indray ny tena hoe ndana maka réquisitionnena mihitsy ny sambo ny port ny tamatavy de tokony iainga le sambo ohatra hoe ny amin'ny enina ariva fa ny apitso amin'ny roa maraina vao miainga le sambo mazava ho azy fa mandrapatonga le sambo etanao de ohatra hoe tamatavy parapatonga tia Voimara efa misy ora maromaro na andro iray mihitsy ary vao tonga any efa lasa indray ny sambon'ireo mpanao antony trafic tony ka io ny olana amin'io dia ary zao ny tena olana indraindray ary mahazo an'izany andrameny zany le ireo mpitandro ny filaminana dia apetraka ny amin'ny ministère ny environnement eau et forêt dia misy ordonnance ny tribunal indray milaza hoe tokony averina amin'ny tompony izy ireo dia lasa cercle vicieux le izy de eo indray ny rehefa tonga indray ny zandary de ny zandary indray milasa hoe tsy alefanay amin'ny environnement eau forêt tsony ty fa alohanay miresaka amin'ny tompony sy mipandra antony hazo tony zany hoe olana lehibe le izy avy eo le hazo koa tratranao dia ny sasany alefany amin'ny zandary ny sasany alefany amin'ny camp maramila ny sasany alefany amin'ny dref ozy izy ny fitenenana dia miena mpitoerana koa le hazo avy eo zany hoe io zany ohatra ny trafika ny trafika rehetra eran-tany de misy ny trafika lazaiko anao fa am'izao tsika miteny zao isanandro ny amerikane ny australiane ny frantsay dia miady amin'ny tony hoe trafic de drogue itony zany hoe ady tetikasa tokony foanana zany fa maharitra ny zavatra tokony anaovana an'izany fa le hoe ao atapony mihitsy nge ny tena hoe manao an'izy ity ny tena probleman'ny olona ndray matofilo ao atapitapony eo ambony eo fa tsy fantatra mihitsy hoe izy ty ao atapitapony ty za aloha de afaka milazanao ary mahafantatra an'izany ny prime ministre ary ny teny tato amin'ny RTA satria miara-miasa akaiky amin'io hoe inona no atao amin'ny izy ty nisy émission natato nareo angamba nahita hoe ny flouze izy dia tsy nanao an'ireny texte reny ary tsy ao anatin'io zavatra io mahafantatra ny olona mpiara-miasa mahafantatra an'izany satria ny ana Ismail raha ny tenako manokana no resahana ny antony anaovako politika dia ny fahatsapana hoe misy zavatra tokony ho atao eto amin'ny firenena ary ny farimpiainan'ny malagasy tsy tokony amin'izao zavatra toerana misy atsika zao maro ny olana misy maro ny olana mitranga ary zay mbola ady ataotsika ankehitriny ady tokony ho apetratsika zay ny teneniko hoe tsy olona ny fahavalitsika fa mifomba fanao ny fahavalitsika ararotiny ihany moa Andriamatofilo satria tsy indroa na intelo na matetetika no azahoananao everina fa atao hoe sambany mihitsy misy atao hoe karazana interview exclusive ohatran'izao eto amin'ny onjam-peo ary dia ararotina zany zay fantaniny eo amiroro eo nga manao apetrako sisa Andriamatofilo ny voalohany de ny hoe ahoana le avenir politique anao fa napetraky ny mpanao gazety sasany izy io tany amin'ny radio iraisampirenena tany fa somary hafahafa zay ny namalinao azy Andriamatofilo ka averiko apetraka le fantaniana hoe ty le plateforme mandrotraka solombavam-bahoaka hoe miaraka amin'ny filo andry nirina Rajoelina ty inona ny tena finosiny izy io satria ny fandinihan'ny mpamakafaka azy de ny hoe teo prime ministre ny filohan'ny tetezamita ao ambadika zao fifidianana solombavam-bahoaka zao ny zavatra mahafinaritra anahy ankehitriny aloha Ismail dia efa hita soritra hita taratra eto Madagasikara ny force politique ary efa kely ngamantsika dia azoko lazaina hoe misy ezaka be na ny fomba tao anatin'ny fanaovana fampielezan-kevitra na ny fomba fandraisana an'le fanaovana politika ankehitriny dia efa miova ny fomba fanaovana anazy no tsy miova fa ny fomba fandraisana sy ny fomba fipetrahana zay sehatra amin'ny politika zay de efa miova eto Madagasikara voalohany raha ohatra ka mijery fotsiny ianao zao ny fampielezan-kevitra
mifampelezakevitra tamin'ity fividianana 13 ity nandritra n'izay fampelezakevitra nisy teto amin'ny tantaran'ity firenen'ity no hafa indrindra manakaiky mba tsy lazaina hoe mihoatra ary noho ny anivelany zay aloha ny ray faharoa dia hitanao tsara angambany fa tsapan'olona ny lanjany hoe mahazo an'le majorité parlementaire ankehitriny ary reto dia mahasamylaza anao fa izahay irery ny plateforme miaraka amin'ny président Andry Rajoelina no tena anisany ny lofo ny jery akaiky an'io fividianana solombavam-bahoaka io na maro ny rehetra dia ny fividianana filoham-pirenena fa zay dia nijery an'io akaiky ny antony dia zao ao anatin'izay hoe efa miova ny fomba sy fametrahana ny hery politika eto amin'ny firenena raha mijery ianao ny any Allemagne raha mijery ianao ny any États-Unis ny any États-Unis ane zay olona manana mpikambana maro indrindra ao anatin'ny congrès zany hoe rehefa makany amina département moa ny zareo anankiray ianao dia le olona hofidiana ao amin'ny localité misy azy no atambatambatra de hoe rehefa mahazo ny maro anisiny de iny no mahazo ny filoham-pirenena zany hoe zay zany le force politique ohatr'izay koa ny any maro ny any Allemagne araka ny teneniko anao tao ka ny eto Madagasikara de efa mandeha am'izay ka ianao moa raha manontany hoe inona ny zavatra atao dia ny plateforme miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia antoko politika maro no mivondrona ao anatin'izany satria mahatsapy zay hoe mila atambatra ny hery mila miaraka amin'ny fametanana anavitra n'ity firenena ity zany hoe ny tanjon'io plateforme io dia ny ahazo ny maro anisa ao anatin'ny Assemblée nationale mazava ho azy ahafahana manendry ny prime ministre mazava ho azy ahafahana manendry ny lehibe ny institution na ny Assemblée nationale fa raha miteny ianao hoe ny tenako zay moa no tiany Ismaël antanina hoe inona moa zany ny avenir politique ny Andry Rajoelina araka ny teneninao teo dia mampitary tolona ana aloha dia miaro ny tolona hatramin'ny farany ary zany tolona zany tsy atakalo volo tsy atakalo fahefana tsy amidy misy ny mety mivarotra an'izany fa iny moa azy fa misy valeur ary eo no tsapan'olona hoe iza ny olona manana principe manana valeur manana fondement arovana fa misy efa miteny ohatra ny fanelanareo zay esprit antolona zay Andry Rajoelina miaraka ampiaradia aminy tsy hivarotra ny tolona novinanoviana tsy amadika ny tolona novinanoviana ary hiaro ny tolona hatramin'ny farany de fantaniko farany Andriamatoa hoe le candidat fantaniko ihany le anarana hoe Hery Rajaonarimampianina izay tombatombanana hoe izy no hiaro n'le tolona hitondra n'le fanevan'ny tolona sy ny sisa tena hitondra an'izay tokoa ve ary ohatrohatry ny ahoana marina tsy tena valinao tsara Andriamatoa le hoe salama tsara ve zao ny fifandraisanareo sa mankaiza sy manao ny ty raharaha ty na ny io ane ny olona samy manana ny fomba fijeriny sy fahitany azy na ny candidat na ny tenako na ny olona mpifidy fa ny ady zao fotsiny ana no teneniko hoe ny fifandraisana sarotra hitsapan'olona nefa ny zavatra tsy maintsy naravina atao ny zavatra tsy maintsy jerevana atao fa ny ana fotsiny ny teniko de zao hoe tsy olona no jerevantsika eto tsy olona no jerevana fa ny tolona no tsy maintsy arovana ia eny ary de misaotra anao Andriamatoa Filoha Tetezamita nitondra n'izay tinidinika zay ary dia iverina moa fa ny mpiaino antsika koa dia nandrean'izay tinidinika zay ary dia manao mandra-piona mandra-pitafa aminao indray tompoko ia dia
araky ny nanasanareo natyto moa dia hoe ao anatin'ny 20 taona ny radio Antsiva ampitiavana sy ampifaliana be foana hatrany no afahako mitafatafa maneho hevitra eto amin'ity onjam-peo ty tsy farany androany fa raha mbola tsonareo manaraka de mbola tonga indray fa de niteniko ngamany de ny hoe mirary soa ho anareo mpikirakira ho anareo mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Antsiva ho elavelona ho tsara soa ity onjam-peo ity. Eny ary dia ny filohan'ny tetezamita Andriamatoandry Nirina Ratsoelina izay nidinidinika tamintsika teo zay ary averina ihany no hoe isorana mitafotafo izy tonga ny vantana manamarika an'izao dindinika zao ary dia amin'ny fotoana tahaka an'izao moa dia ararotina ny fotoana na mahavahana n'ireny teboka samihafa teo amin'ny raharam-pirenena ireny.